Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratra ity alatsinainy maraina fa 2 volana jona ity botran'Andriamanitra isika fa mbola mihena izao maraina vaovao indray miaraka amin'Andriamanitra misaotra anao ihany koa izay mandroa tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ny irina dia azo hery mandraka ariva ianao ary ihany koa ahafahana mandray fanapa-kevitra tsara kokoa hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofona inanio dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindra izay an-danitra atolotra ianao ny derany laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay fa mahatsiaro manana tombotsoa hatrany miaraka aminao. Mangataka aminao izahay mba hiasanao ny tsirairay avy atsapy izany ihany koa ka ny fotoana izay iarahanay eto na dia fohy aza fa ho mamy amin'ny fiarahananao ka ny teninao izay ho raisinay ihany koa ny hitoetra sy tsimoka ao-ponay tsirairay avy. Meteza ianao miela ny fahadisoana ihany koa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofona antsika androany dia manao hoe marina eo amin'ny asa fa tsy ao am-piangonana ihany. Nalaina Mateo 7:12 manao hoe koa amin'izany na inona tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany fa izany no lalàna sy mpaminany. Amen. Ny olona tena matahotra an'Andriamanitra dia hifidy ny asa mafy andro aman'alina mba hihinanana mofo tsy zarizary toy izay hoe ampanan-aram-po ny fankamamiana tombotsoa avy amin'ny fampahoriana ny mpitondra tena sy ny kamboty na koa amin'ny fandrombana ny zo ny vahiny. Nataon'ny mpamonjintsika izay hatakaran'ireo mpiaino azy fa ny olona izay manambaka ny namany amin'ny tsipirian-javatra kely dia kely, bitika dia bitika dia hananjananao an'izany amin'ny zavatra lehibe kokoa raha misy toe-javatra ahafahany manao an'izany. Mandrodana ny fefy ny fialana kely foana amin'ny fahitsiana ary manomana ny fo amin'ny fanaovana ny tsy marina bebe kokoa. Tamin'ny torolalana sy ny ohatra no nampianaran'i Kristy fa ny fahitsiana entitra indrindra ny tokony feny fitondrantenantsika manoloana ny olombelona namantsika. Izao no nambaran'ilay mpampianatra avy any an-danitra. Ninonninona tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany. Rehefa mahazo tombotsoa avy amin'ny fanavaozan'ny hafa ny olona dia manjary donto ny fisainany ka tsy mety hiasan'ny hery miasa mangina ny fanahin'Andriamanitra intsony izy. Tsara kokoa ny mahantra noho izany noho ny mandainga. Tsara kokoa ny nona noho ny mangalatra. Tompona andraikitra amin'ny ampahany lehibe amin'ireo fahotan'ny membra ao amin'ny fiangonana mankasitraka ny ratsy izy raha toa tsy miteny mafy an'izany. Tsy ny hery miasa mangina avy amin'ireo mpanohitra miharihary sy ny tsy mahatoky ary mpiteny ratsy an'Andriamanitra ny tokony atahoran'ny fiangonana indrindra fa ny an'ireo mpampianatra momba an'i Kristy nefa tsy mitondra tena araka izany akory. Ireny no manakana ny fitahin'Andriamanitra tro amin'ny Israely. Tsy amin'ny sabata ihany no anehoana ny tena fivavahana marina fa natao amin'ny andro sy ny toerana rehetra izany. Ireo izay manana ny fivavahana marina dia aneho fahitsiana eo amin'ny asa, eo amin'ny raharaha rehetra atakan'izay ataony rehefa mitondra ny fivavahana eo amin'ny seza fiandroanany fahasoavana izy. Ary izany ny irian'Andriamanitra ho ataonao isan'andro ka ho hitanao tokoa ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra ny izahay raha eo mba ho avaozinao hatrany ary aoka ny anana fitondran-tena mendrika ny filazantsaranao isan'andro ka hatsiaro faholonao tokoa ary ihany koa ahitsinjo ireo kamboty, ahitsinjo ny mpitondran-tena ary ampita ny fahamarinanao ihany koa amin'ny hafa rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sa
miaro